Mbola faly miarahaba antsika rehetra indray tratran'izao fotoana manokana izao izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Miarahaba ny mpanaraka izao fandaharana izao manokana ary mirary ny fiadanan'ny Tompo ho antsika rehetra. Amin'ity androany ity isika dia hijery lohateny anankiray. Mialohan'izay nefa dia manasa anao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao izahay mbola nomenao izao fotoana izao ahafahanay mandinika sy mamakafaka ny teninao, andraisanay fampaherezana. Aoka ny fanahinao masina no hitoetra ao anatinay mba hanokatra ny fo sy ny sainay handray izany teninao izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonanay ny vavaka. Amen. Ny lohatenintsika izany amin'ity anio ity dia ny hoe maneke azy, maneke azy. Izay no lohatenintsika amin'ity androany ity. Araka izany lohateny izany hoe maneke azy dia mila manaiky an'Andriamanitra isika. Ny fanekentsika an'Andriamanitra dia zava-dehibe amin'ny fiainantsika, eny na dia ny fiainana andavanandro azy. Andeha isika hijery andalan-tsoratra masina ato amin'ny ohabolana 7:7. Ohabolana 7:7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza manao anao hendry, aza manao anao hendry. Matahora an Jehova ka mifadia ny ratsy. Araka izany teny izany dia ny hoe aza manao anao hendry fa matahora an Jehova ka mifadia ny ratsy. Amin'ny maha olombelona antsika dia manana firoantsika hieritreritra mandrakariva, hanatanteraka mandrakariva izay fisainantsika. Izao no voalaza eo amin'ny andininy 5 amin'io toky io, eo amin'ny andininy 5. Izao izany no vaky ny teny. Matokia an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Ohabolana 7:5. Matokia an Jehova. Zany matoky an Jehova zany dia tsy misalasala, tsy manana fisalasalana na dia kely ary matoky azy amin'ny zavatra rehetra. Tsy matoky ny fahalalany tena manokana. Amin'ny maha olombelona antsika dia tsy manana fahalalana mihoatra noho Andriamanitra isika, ka ilaintsika ny matoky an'ilay Andriamanitra. Eo amin'ny andininy 5. Ohabolana 7:5 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra dia azafady. Ohabolana 7:5. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Andriamanitra dia manana fandaminana manokana. Mahafantatra izay mahasoa, mahafantatra izay ahasambatra ary mahafantatra izay ahatsara antsika tsirairay avy. Isika indraindray no mihevitra fa tsy ilaintsika ny manaiky an'Andriamanitra, ary indraindray tsika mihevitra fa henjana loatra ny fitakian'Andriamanitra ka mila mitaky ny hanatanterahana ny sitrapontsika isika. Indraindray koa tsika dia mihevitra fa Andriamanitra dia manadino antsika ka tsy mahalala izay mahasoa antsika. Tsy ry havana. Fa Andriamanitra dia mijery mandrakariva izay mahasoa ny hananantsika fiadanana, ny hananantsika fifaliana ary mba tsy hisiany loza eo amin'ny fiainantsika. Ary izany indrindra no mahatonga antsika indraindray mihevitra hoe masika loatra Andriamanitra, nahenjana loatra Andriamanitra amin'ny fitakiana izay ataony, kanefa dia miantso antsika ny soratra masina hoe matokia an Jehova amin'ny fonao rehetra ary aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy handamina
ny lalanao. Amin'ny andininy fahafito de le hoe aza manao anao hendry fa matahora an Jehova. Raha mijery isika teo amin'ny tantaran'ny olombelona dia io fahatokian'ny olombelona n'Andriamanitra io no ezahan'ny Satana esorina ao anatintsika. Raha namorona ny olombelona voalohany Andriamanitra dia nanafatra tamin'izy mivady fa tsy azo hohanina ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Tsy azo hohanina ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. No ararotin'ny Satana ary izay tokony hitokiana n'Andriamanitra izay ka nitaominy ary nasainy ny olombelona mba hiaino ny feony ary indrindrandrindra mba hahatonga azy tsy hankatoa, tsy hiaino an'ilay Andriamanitra izay mihevitra ny hahatsaratsika. Inona ny zavatra nitranga? No tao amin'ny fahavalon'Andriamanitra dia ny devoly na i Satana, ny olombelona voalohany, mba tsy hitoky amin'Andriamanitra, mba tsy hanaiky an'Andriamanitra. Rehefa tafiditra tao anatin'izay anefa dia zava-doza no nitranga. Andehana mba ho jerentsika ao amin'ny Genesisy Genesisy toko 7. Andeha ho jerentsika ao amin'ny Genesisy toko 7 ka ny andininy 1. Genesisy toko 7 ka ny andininy 1. Hoe manao ahoana ny olombelona rehefa tsy matoky intsony an'Andriamanitra? Inona ny zavatra mety hitranga rehefa tsy matoky an'Andriamanitra isika? Ary inona ny zavatra mety hiseho rehefa tsy manaiky an'Andriamanitra isika? Genesisy toko 7 ny andininy 1. Ary hitan-dravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ny hazo ka mahatsiritra hampahendry, dia nanotazany ny voniny ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Rehefa miala ao anatintsika ny fahatokiana an'Andriamanitra dia lasa ny zavatra ratsy, ny zavatra izay andidian'Andriamanitra antsika no lasa tiatsika. Eto zany dia izao no ambaran'ny Eva, ambaran'ny soratra masina, ary hitan-dravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo. Voalohany zany dia lasa tsara ny zavatra nandraran'Andriamanitra. Ny faharoa, mahafinaritra ny maso ny zavatra nandraran'Andriamanitra ary lasa mahatsiritra ny zavatra nandraran'Andriamanitra. Rehefa nitaomin'ny fahavalo isika olombelona tsy hiaino ny feon'Andriamanitra, tsy hanaiky ny feon'Andriamanitra ary lasa tsy natahotra an'Andriamanitra fa nanaraka ny feony fieritreretana maha olombelona, nampiasany naha olombelona azy zany teto i Eva. Rehefa nampiasany naha olombelona azy izy fa tsy nametraka intsony ny fahatokiana an'Andriamanitra sy ny fanekeny an'Andriamanitra, dia inona ny zavatra niseho? Lasa ny zavatra izay mahafaty dia lasa tsara ho fihinana. Ny zavatra izay mahafaty dia lasa nahafinaritra ny maso. Ny zavatra izay mahafaty dia lasa mahatsiritra mampahendry. Eo amin'ny fiainantsika olombelona andavanandro, matetika dia mitaona antsika tahaka izany koa Satana. Ary ny zavatra izay andraran'Andriamanitra rehefa mampiasa ny maha olombelona antsika isika tsy miankina amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra, tsy miankina, tsy manaiky an'Andriamanitra intsony, tsy mihevitra izay napetrak'Andriamanitra intsony, dia lasa manao tahaka izany isika. Ny zavatra izay mahafaty dia lasa heverintsika fa tsara. Ny zavatra izay mahafaty dia lasa heverintsika fa mahafinaritra ny maso. Ary ny zavatra izay mahafaty dia lazaintsika fa mampahendry ary dia voataona handika ny didin'Andriamanitra ka lasa ho any amin'ny tsy fahatahorana an'Andriamanitra isika amin'izay fotoana izay. Izay no mahatonga ny soratra masina miantso mandrakariva manao hoe
matokia an Jehova, maneke an Jehova, aza manao anao endry. Io zany ny tena olantsika olombelona. Ary tsika dia ataon'ny Satana mandrakariva hihevitra fanisaitsika ny fahalalantsika dia ampy hitondrantsika ny fiainantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tadidio anefa fa Andriamanitra mahalala ny hevitra hiverana antsika, ary Andriamanitra dia mahatakatra izay mahasoa antsika mandrakariva. Ary io Andriamanitra io dia lalina ny fisainany raha mihoatra amin'ny antsika, ary ny fisainantsika amin'ny maha olombelona antsika, ny fieritreretantsika na dia manam-pahalalana sy avo indrindra aza zany fahalalana sy fiheverantsika ny maha olombelona antsika izany, ny saina ananantsika, ny mari-pahaizana rehetra izay ananantsika, dia tadidio fa raha ampitahina amin'ny fahalalan'Andriamanitra izany dia kely, ary kely dia kely raha mihoatra amin'ny fahalalàn'Andriamanitra. Izany no mahatonga ny tenin'ny soratra masina miantso antsika hoe matokia an Jehova, ary aoka hametraka ny fiainantsika. Aza mieritreritra anao endry. Averintsika ho vakiana ny ohabolana 7:7. Ohabolana 7:7. Kely loatra ny fisainantsika olombelona ka tsy mahatakatra ny zavatra izay miseho, tsy mahatakatra ny fandrika akory izay apetraky Satana. Dia miantso antsika Andriamanitra manao hoe aza manao anao endry fa matokia an Jehova, aza miankina amin'ny fahalalanao. Ry havana malala, tiako ny antso anao ary tiako ny ampahafantatra anao fa ilaitsika ny matoky an Jehova, ilaitsika ny manaiky an Jehova mba handaminany ny ho avintsika, ilaitsika ny manaiky azy mba hieverany ny tsara sy ny fiadanana ho antsika, ary aza mihevitra ny tenanao ho endry fa matahora an Jehova. Engany izany teny izany dia mba hitarika antsika ka hanantona an Jehova, hanaiky hatahotra an Jehova. Amin'izay fotoana izay dia tsy ho tahaka ny Eva isika, ka ny zavatra mahafaty sy ny mahavery no heverintsika fa tsara, no heverintsika fa mahafinaritra ny maso, no heverintsika fa azahoana fifaliana sy fahafinaretana. Tompony, hanome anao ny fahendrena ka hanaiky azy ianao, hatoky azy ianao, ary indrindra indrindra hatahotra azy sy hanam-pahendrena ianao. Amen. Miaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay, nomenao zany teny mpitiavana, teny miantso anay mba hiverina indray amin'ny fahatokiana, hiverina indray amin'ny fanekena, ary hiverina indray amin'ny fahatahorana anao. Amin'ny maha olombelona anay dia mihevitra izay fa mety ary manana programa tsara amin'ny fiainanay. Kely loatra nefa ny fisainanay ka tsy mahatakatra izay mahasoa anay akory. Ampio zahay mba hanaiky anao mandrakariva ary haharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana anao. Dia ho anao irery ihany ny voninahitra, ho aminay rehetra kosa fahasoavana sy ny fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.